Fiadanany tompo amintsika rehetra fa alindray ny tenanay fampizara aminao afatra foya amin'ity andro anio ity. Amaly fanontaniana anankiray sika toy izao le fanontaniana hoe atao ahoana no fomba famelana heloka. Zavatra sarotra io indrindrindrindra arakaraky ny ahavon'ilay fadisoana vitan'ny olona dia arakarak'izay ihany koa ny mahasarotra ny famelana. Ahoana no atateraka an'io zavatra io. De inona moa ny antony fampizarantsika an'izany satria be dia be no olona izay sahirana eo anatrehan'izany atao hoe famelan-keloka izany a, be dia be ihany koa no mety latsaka ao anatin'ny tahotra mihitsy ary misy koa ny olona mampitahotra hoe raha vao tsy avelanao ny heloky ihany de zao ny voasoratra am-boky Matio toko fahenina izy milaza an'izay Jesosy a, fa raha tsy mamela vavaka nampianary moa zany no fiandohan'le izy hoe mamela ny helokay tahaka ny namelana izy meloka taminay a, aza mitondra ny fakapanahy de toy izany hoe fa raha tsy mamela ny heloky ny hafa isika dia tsy mamela ny helokytsika kosa ny raitsika zay any an-danitra. Ka ahoana ny fomba atateraka an'izany atao hoe famelan-keloka zany? Zavatra zay tiako zaraina aminao amin'ity androandroany ity de zao a, amin'ny maha-olombelona izy io a tena tsy possible. Tena tsy possible raha ohatra ka hoe heloka vitan'le olona zany mety hoe nindrana vola kelikely na nanao zavatra tsy de tena hoe mampaninina loatra nindramy ny vilia na sotro na vilany de tsy ho verina na tsy fantatro a, mety ho azo atao ihany mamela heloka, mety ho azo atao ihany mampody fihavanana. Fa ny olona moa mbola mahita le fomba fiteny anankiray hoe za mamela fa tsy manadino, nefa mitovy amin'ny tsy mamela ihany zany zavatra zany. Fa ahoana no ampatonga an'izany famelan-keloka izany a tena ho vita sy ho tanteraka? Ny zavatra anankiray tiako lazaina aminao aloha voalohany indrindra sady malahelo milaza aminao an'le izy de zao a, isika olombelona dia tsy afaka manomea izay tsy ananantsika. Zay ananantsika irery ihany a no azontsika omena, zay tsy ananantsika dia tsy azontsika omena. Raha omeko ohatra anankiray avy hatrany ianao dia tahaka zao hoe inona moa no mahatonga ny 4 rehefa mahita ianao eny an-dalana iny a de kitakitainy ny zanany, vazavazainy ny zanany, kapohany, itenenany ratsy hopahopainy jereo fa zay foana amin'ny ankapobeany no zavatra zay iainany reny 4 reny. Inona mahatonga zany zavatra zany? Satria tsy mba nisy olona nanome fitiavana azy tamin'ny fahazazany, tsy mba nisy olona nanome affection na fanehom-pitiavana tamin'ny fahazazany sy ny fahatanorany sy ny sisa. Fa ny fiainany rehetrarehetra dia adya teny mandratra, teny maharary a, kitakita, vazavaza, kapoka vony, latsa sy sisa rehetrarehetra dia normal be raha rehefa lehibe izy a, de zay ihany koa no atolony an'izay zanany eo a na zay vadiny eo. Satria hoy aho teo isika dia tsy mahay manome izay tsy ananantsika. Matoy ny olona anankiray afaka manome zavatra de nisy olona nanome azy teo. Mety misy olona anankiray ohatra zao hoe mety tsy nahazo fitiavana tamin'ny ray aman-dreniny fa mety nahazo fitiavana izy tamin'ny dadabeany, mety nahazo fitiavana izy tamin'ny dadatohany, mety nandray ny fitiavana izay natolotry ny nenitohany izy, na natolotry ny mpitaiza azy, na natolotry ny olon-tiny, na natolotry ny vadiny. De ao amin'ny alalan'izay ihany koa no ahafahany manome rehefa avy eo. Zany hoe isika olombelona dia matoa afaka manome de nisy nanome antsika. Raha miresaka tsika eto famelan-keloka amin'izay ary de zao, ny famelan-keloka ihany koa de mitovy amin'izay zavatra zay. Tsika tsy manana an'izany famelan-keloka zany ho azy fa ny lolopony ananantsika, zany toetratsika olombelona izay petraka ho azy any anatintsika any. Ny faratsiana rehetrarehetra dia ao anatintsika ao daholo. Zao lazain'ny tenin'Andriamanitra ny boky Genesis toko fahenina hoe tsy toetra mandrakariva ao anatin'ny olona ny fanahy koa Jehovah fa amin'ny faniavany de nofy ihany izy. Zany hoe ny olombelona dia mania foana, manao zavatra tsy mety foana. Ka raha ohatra ka iresakitsika hoe famelan-keloka dia ahoana ny atateraka an'izany, ahoana no ahatotosa an'izany zavatra izany, ataoko ahoana ny famelany heloko ny ohatra zany zao hoe misy vehivavy anankiray a de ny vadiny ohatra
nanana olo tiana tany ambadika tany de mifona mafy le vadiny de rehefa fifona mafy de eny ary faekena de faharoa ndray de mbola tratra ihany fahatelo mbola tratra atao ahoana ny famelana ny zany zavatra zany atao ahoana ny famelana nylay olona izay nindram-bola taminao de tsy mahaverina ny volanao tsony de avy indray anao ny aratsiny any ambadika any atao ahoana ny famelana olona izay nanisy ratsy sy nampitotongana ny fiainanareo menakavy mety nahatonga anareo mivadiny saraka mety nahatonga ny zanakao tena tsy maintsy nesorona tamin'ny sekoly anankiray izay tsara kanitra tamin'ny sekoly izay zakan'ny fahefamividy sisany nony amin'ny fanimban'ny olona ny orinasanao ataonao ahoana ny famela an'izany zavatra zany de hoy aho aminao mity androandroany ity hoe tsy vitanao zany raha tsy nomenanao aloha izany famelan-keloka izany hainao fotsiny hainy olona nge ty baiboly ty fantatry ny olona ty fa zao nolazain'ny apôstôly paoly any boky romana toko fito fantatro ihany ningeny aza mitsiriritra fa tsy vitako le tsy mitsiriritra fa baikoko ny saiko hoe aza mitsiriritra ianao fa ny saiko mbola mitsiriritra foana firifiry ihany koa amintsika izay mpanaraka mety mbola miaina zavatra tahaka zany fa arakaraky ny baikonao ny tenanao vo mainka tsy vitanao le izy satria tsy any mididy amandalana apetraka no mahatateraka ny zavatra rehetra za manomboka androany avelako ny helokianina za manomboka androany tena ezaka mihitsy anao azao tena ezaka anao zao fa tsy vita le izy satria manina tsy any anatin'izany no vahaolana enao tsy afaka manome izay tsy anananao fa izay anananao no azonao omena raha ohatra ary tsika ka iresaka famelan-keloka ahoana no afahako mamela ny heloko ny olo-kafa tsy maintsy mandray ny famelan-keloka ihany koa ao aloha zao ny ambara salamy faharoa amby telopolo misy karazana fiangonana moa izay isaky ny alahady de vakina foana io salamy faharoa amby telopolo io andininy voalohany sy ny faharoa sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy isainy Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny fa zao ny fanontaniana vakina fotsiny ve zany any am-piangonana raisina ve ny baiboly de vakiny zany amin'ny fomba sy ny fanao izay endry be miara-miredona manao an'le salamo faharoa amby telopolo sa tena tsapa ao anaty zany fahasambarany voavela heloko zany zao lazaiko anao izay manaraka an'izao afatra zao tsy mahay mamela heloka ianao raha tsy tsapanao ny fahasambarany voavela heloka raha tsy tsapanao zany hoe eniko mihitsy any anatin'ny foko any fa voavela ny heloko za zay mitory aminao zao de mahatsapa ny fahasambarany voavela heloko tsapako ny fitiavan'ny kristia sy ny alehibe ny fitiavan'ny kristia ary zay ihany koa zavatra zay ambarako aminao androany zany miresaka aminao ary manome anao an'izany zavatra zany fa ny famelan-keloka tsy vavan'olombelona ny manambara azy tsy vavana mopera ny manambara azy na vavana pastera ny manambara azy fa kristy mihitsy mila eno ao anaty eo mamela ny heloka hoe Andriamanitra mahita ny zavatra rehetrarehetra zay vitako fa androany izy manambara fa voavela ny heloko eniko any anatin'ny foko any ny fitsarana eniko any anatin'ny foko any ny fiadanana eniko any anatin'ny foko any ny fahasambarana tsapa ao anaty io eno ao anaty io rehefa misaina ny zavabita rehetrarehetra rehefa misaina ny zavatra tsy mety rehetra rehefa misaina ny zavatra izay tsy tanteraka rehetra fa eno kosa any anaty any hoe misy fitsarana zay apetraka ilay zanak'Andriamanitra Jesosy rery ihany no tompony famelan-keloka zany natonga azy ny teny hoe manana fahefana amela heloka ny zanak'olona izy manana ny fahefana amela ny heloko ary navela ny heloko rehetrarehetra ianao zay manaraka an'izao émission zao koa zao no tiako lazaina anao tian'Andriamanitra tiany Jesosy Kristy ihany koa ianao ho sambatra tahaka atsapa ny fahasambarana tahaka fa rehefa tsapanao ny fahasambarana izay omeny vokatry ny famelan-keloka vokatry ny fanadiovana eritreretinao zany zavatra zany hoe any anatin'ny foko any tena fantatro mihitsy ary tena henoko ny fandresen-dahatra hoe ny rany Kristy izay nirotsaka no manadio ny fahotako rehetra za lay ratsy za lay manana fahotana amin'ny savovony de mandeha fanotory an'izany tany amin'ny afatra fahatelo ambin'ny folo mikasika ny fahasoavana hoe raha isaina ny fahotako de tahaka ny fako misavovona eo an-dralanitra fa zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny bokyny Romana toko 5 hoe teo amin'izay niabiazan'ny ota niakatra ambonimbony kokoa ny fahasoavana za te hitory aminao am'ty androandroany ity eo amin'izay niabiazan'ny fahotanao rehetrarehetra sy ny zavabitanao rehetra tsy zavatra kelikely igny ny vitanao mety ny namon'olona ny tsy nataonao mety ny jangajangana anao firaisana ranofo no tsy nataonao mety tsy fantatro ny zavatra rehetrarehetra zay eritreretintsika fa ongeza be sy fahotana lehibe
mety reny rehetrarehetra reny tsy vitanao fa eo anatrehan'Andriamanitra tsika rehetrarehetra eo olon-dratsy avokoa ozy ny tenin'Andriamanitra milaza tsy misy marina na de iray ary tsy misy manana voninahitran'Andriamanitra na de iray ary olon-dratsy avokoa olomeloka avokoa ny olona fotsiny tsy manaiky an'izany zavatra zany ary tsy resy lahatra ny amin'izany zavatra zany fa raha misy olona mahatsapany sy resy lahatra ny amin'izany zavatra zany raha tsapanao ny faratsianao sy ny famelohanao anatin'ny fonao androany za te ilaza aminao am'ty androandroany ity tianao loatra Jesosy ary androany izy te andevona ny fahotanao io ary rehefa le vony ny fahotanao io tena hoeninao zany famaivanany zany tena hoeninao zany fitsarany zany ny fiarahana amin'ny Kristy raha lasa anabavy tsy fahazoana valimbavaka fitsinjahana amin'ny fahazoana valimbavaka izany tsy mitsinjaka rehefa mba mahazo an'izany fa le filazan'ny Davida mihitsy ny Davida ary mbola tsy nanandrana tsara n'izany akory fa mitantara fotsiny io sambatra ny olona fa io tantaran'ny Davida io mantsy ny Davida tena natsiaro mihitsy hoe tena mavesatra ny zavabitany ary lafo vidiny ny vidianana ny fahotany fa ny anaty izay mitory aminao Kristy no mitondra ny heloko rehetra ary za kosa miaina fitsarana miaina fiadanana miaina fifaliana zay le hoe mandray nandray ale famelan-keloka nandray ny fahasambarany voavela heloka rehefa voaraiko izay zavabitany Kristy izay de milazanao mora kokoa ny mamela ny zavabitany hafa rehefa manomboka mieritreritra hoe nisy olona nanimba ny fiainanay koa nisy nanimba tena milazanao tena nisy nanimba ny fiainanay tany 10 taona lasa tany tena nisy saika napididoza tena saika angadra mihitsy fa za afaka mamela heloka ny olona io ary afaka miresaka amin'ny ako miresaka amin'ny vatana izy moa tsy hitako tsony fa izy ngadra de tsy hitako tsony izy tao ambadika izay fotoana zay fa afaka miresaka amin'ny vatana de afaka milaza amin'ny fa voavela avelako ny heloka tsy miazona heloka aminao satria manina Kristy namela ny rehetra ny ange misavovona tahaka ny andralanitra ozy ateo ary lazaiko aminao eto ary tsoroko aminao eto fa za tsy mbola namono olona za tsy nijangajanga zany za tsy niteny ratsy etseroa za tsy misotro toka za tsy mifoka sikara tsy nanao azany ako hatry zeny ainako fa za de zaza endy tamin'ny fony avoasazy ary 12 taona de fa natsapa ny fitiavan'ny Kristy namanga fa eo anatrehan'izany zavatra zany tsy mahamarina azy zany zavatra rehetrarehetra zany fa mbola henoko foana ny alehiben'ny fahotako ary teo amin'izay ny ebiazan'ny fahotako niakatra lehibe lavitra ny fahasoavan'Andriamanitra namonjy sy namela ny heloko ataoko ahoana tsy famela ny heloko ny olona ataoko ahoana tsy famela ny heloko le olona izay nindrambola tamiko de tsy namerina intsony ataoko ahoana tsy famela ny heloko le olona izay nisy loka mbola mahita amindry zareo reny fa tena lazaiko anao ary tsoroko aminao eto fa raha baiko tsara mihitsy izy de hitsikitsikiko izy rehefa hitako mbola ho amiko misy chèque sans provision nomeny le olona gaga mihitsy vadiko mahita le izy fa inony ty ozy izy tamin'izay mbola tsy vady zany chèque napetrako le olona andre mandeha zay io de hitako any izy any mandehandeha fa peraba tsara mihitsy nizay afaka mamela heloka azy misy olona be deaibe nandalo tao anatin'ny tontolo fanomponay tao amin'ny fiangonanay izay nitondra takaitra tao anatin'ny fiangonana fa ny anatin'ny foko any diovin' Jesosy ary afaka mamela heloka azy satria manino nandray avany aminy tsy za no superman naka hoe tena mahay be zany io pastera io tena enjany zany raha za aloha ny eo amin'ny toerany tsy avelako mihitsy tsy za ange zany relasy anabavy fa niavitako an'izany zavatra zany satria izy nanome arak'le resako taminao teo ny olona izay omena fitiavana de may manome fitiavana matoa misy olona anankiray manome fitiavana nisy olona nandraisany tany hoany na nisy Jesosy ny fitiavan'i Jesosy Kristy no raisiny aza miezaka ny amela helok'olona aloha no tsy zay ny dingana voalohany aza miezaka ny amela helok'olona aza manaika ampitahorana fotsiny hoe de noho ny afatahorana ny hoe hiditra tsy avelan'Andriamanitra fahotako de ndeha ezaka amela tsy vitanao zany tsy vitanao ny mamela ny heloko ny hafa tsy vitanao ny manome zay tsy anananao fa androany zay nomeny Kristy aloha no proposeko aminao sy lazaiko aminao raisy ny famelan-keloka avy amin'ny tiany loatra ianao ninina vitanao sy tsy vitanao ninina nataonao mety anao ihany koa le karazana olona mijery neny hafa foana ianona nanao zao ianona nanao zao fa zao lazaiko anao feno fahotany ianao io feno faratsiny ianao io ary ratsy raisinao ny famindrapo sy ny famelan-keloka avy amin'ny Jesosy de tsy vitanao ny amela ny heloko ny hafa ka anio tsika raha iresaka an'izany resaka atao ahoana ny famelan'ny heloko ny olona zany atao ahoana ny famelan-keloka de raiso aloha mandraisa aloha de ho hitanao fa rehefa voarainao zany de mora ho anao no manao zay sitrapon'Andriamanitra indray avy eo zay ndray fifampizarantsika amin'ity andro anio ity raha manana fanontaniana ianao manorata MP na miantso milaharatarby izay fa mipetraka eto ambany fa aza atao SMS na commentaire ny fanontanianao samy tahiny tompontsika
amin'ny fotoana manaraka toy izao ndray veloma tompoko.